isika rehetra. Izany tononkira-panahy izany dia mampirisika ilay tokoa hifaly ao anatreh'Andriamanitra. Satria fanatsanganao zanakao izay tamin'ny nanafotanao anay, nafahanao anay tamin'ny fahotana sy nikady, dia mba ny fahifaninay ratsy. Kanefa dia tonga ianao Jesosy, maty ny fahotana io. Mitoetra eo ambanin'ny fahasoavanao tokoa izay. Ary izany fahasoavanao izany no matozo anay, fa mbola ahafahanay mifaly eo anatrehanao. Ankehitriny dia manambara izany tokoa ny amin'ny teninao, ny amin'ny fifalianay, ny ampiravonay araka anao ao aminao Jesosy. Satria tenin'izao tontolo izao mamantatra ny sitraponao, ary ka ny teninao izay teny fiainana, izay fanazavana ny lalanay, manino ny tongotra mitaridarananay amin'ny fahamarinana rehetra. Koa dia ampahirizo ary izay, ary mitenena aminay mandrakariva mba hampantaranay tokoa ny sitraponao, izay marina sy kasitrany eo masinao. Andehananay araky ny fanahy, araky ny sitraponao, araky ny teninao. Mitenena ary Tompo mameananao ny fiangonanao. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay ny mangataka izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay mitoriana amintsika dia miteny ao amin'ny Filipianina toko fahaefatra ny andininy fahaefatra, izay teny faneva izao ny amin'ny isa 3 volana izao. Filipianina toko fahaefatra ny andininy fahaefatra, kanefa dia vakiantsika manomboka amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy, izany epistely amin'ny Filipianina izany. Filipianina toko fahaefatra ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Ary fahita izany dia toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izaho indray mifalia. Aoko ho fantatry ny rehetra ny fandeferinareo, hoe fa miakaiky ny Tompo. Aza manahy na inona na inona, voaka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Farany rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona madio-tia, na inona tsara laza, raha misy fahatsaram-panahy ary raha misy tera bebe izany. Ataovy izay efa nianianareo ary efa niraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana. Amen. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa manao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo,
hoy izao indray mifalia. Paoly apôstôly izay manoratra izao epistily izao dia mifatotra any an-tranomaizina. Fantatsika tsara fa zany toerana any an-tranomaizina zany dia toerana izay tsy azo heveriny antsika antsaina loatra, fa azo lazaina fa misy fijaliany ny saina na ny fo, satria atao hoe gatra. Na zay teny zay fotsiny aza dia fa manahirana ny saina. Olona voafe zany tsy manana ny maizy azy intsony, na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny ankonany azy, dia tsy misy fifandraisana intsony. Kanefa ny ao anatin'izany i Paoly apôstôly dia mampahelo ny fiangonana hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, dia mbola mavisy ny mifalia. Ngambany mety azo heverina hoe manahoana azy zao mpanompon'Andriamanitra izao any anatin'ny figadrana izy, kanefa dia mampahelo ny olona mifalia. Dia zavatra mifanohitra amin'ny zay heverin'ny olona hoe izany. Eo indrindra no mipetraka ny teny hoe mifalia mandrakariva aiza ao amin'ny tompo. Mifalia mandrakariva ary tsy indriny mafy ny teny hoe ao amin'ny tompo. Ny fanontaniana dia ny hoe ny kristianina afaka mifaly be, ary ny fanontaniana dia fifaliana manao ahoana, mifaly amin'ny ahoana, ny amin'inona. Izao tontolo izao dia mifaly koa izy. Ny fifaliana izao tontolo izao dia araka izao tontolo izao, araka ny filany sy izay heverin'ny sainy fa mahafaly azy. Misy teny anankiray malaza ny hoe minana misotroa mifalia, satria raha betso dia ho faty. Buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Zay moa le teny filamatra ho an'izao tontolo izao. Ao faty ihany ka anao hifaly any. Zay ny fifaliana izao tontolo izao. Ka rehefa mahazo ny zavatra rehetra izy, heveriny fa zay ny fahasambarana, izay ny fifaliana. Zay miteraka fifaliana ho azy. Ka eo no azo lazaina hoe ny mahasamihafa ny olona hita amin'izao tontolo izao sy ny olona kristiana. Ka ny kristianina na dia eo amin'ny zavatra sarotra azy dia mahay mifaly izy tahaka ny Paoly apôstôly. Mahay ny zavatra rehetra izy, na ory na manana dia mahay mifaly izy. Izany no tononkira-panazy ny Kristy. Eny fa na dia ao anatin'ny fahoriana dia mifaly mandrakariva. Zay tsy ananan'izao tontolo izao izany. Izao tontolo izao rehefa tapitra ny fananany, tratra ny tsy fisinasa, chômage, dia misy tantara lalay rentsika hoe
namoniny zanany vady aman-janany izy dia namono tena avy eo satria tsisy niteraka fifaliana ntsony satria tsy misy lalana zay ivelony mafana azy fa tsy ela dia nisy namana anankiray dokotera dia gaga izy satria ny asany moa reny manao enquête reny dia nisy lehilahy anankiray na tena tao an-trano nimetraka taratasy nefa ny vilabe tomobily nina materiel ananana manana mitoerana izy kanefa tena nampitena dia ny antony taratasy dia hoe raha tsisy fanatanana tsony inona ny antony zao fiainana to tsy misy fifaliana ho azy zany ny zavatra nivelony zay ny tena ananany hoe miteraka fifaliana ho azy kandro na dia ananany ny zavatra rehetra dia tsy hitatsika zay zany ny zava-misy eto amin'izao tontolo zao ary ampifantarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao fa raha ny zavatra ara-nofo dia tsy mitsy teraka fifaliana ny olombelona izany io ilay sara anankiray ataon'ny mpitoroteny hoe ny fon'olombelona eo ny dia misy zavatra anankiray zay tsy azo fenona na inona na minina fa misy toeran'Andriamanitra ao ary io raha tsy ny fanahy masina no ao anatin'ny olona dia tsy misy fifaliana ho azy fa zavatra ivelany fotsiny mamitaka ny olona ary firifiry moa ny zavatra fantatsika reo aza atao hoe mpanakarena mpanefoe reny zay manana ny lazany sy ny voninahitra tamin'izao tontolo izao ny stara zany firifiry amin'ireny moa no mamoy fo firifiry amin'ireny moa no manimba ny tenany amin'ny drogy sy ny zavatra maro ary io dia taratra eto amin'izao tontolo izao manamarina amintsika fa tsy misy fifaliana tokoa maritra ny amin'izao tontolo izao ary io no tsindriny Paoly eto amin'ity texte eto hoe mifalia mandrakariva aiza ao amin'ny tompo zava-dehibe izany io no mahasamihafatsika ny fifaliana zay ananany zao tontolo izao sy ny fifaliantsika ny tenin'Andriamanitra raha mba nanao fikaroana kely amin'ny hoe amin'ny concordance hoe manahoana ny resaka fifaliana amin'ny soratra masina dia miverimberina matetika izany na ny amin'ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia ny dikan'izany mahay mifaly isika kristiana mahay mifaly isika fa raha indray dia misy kristiana dia manjongona lava mitomany lava marina fa mpanota isika malahelo isika ny minota ny toetra anatsika dia da mahela atao anatsika kanefa tsy izay no ny ampangany devoly atsika isan'andro hoe ianao dia mpanota marina fa mila mibebaka isan'andro araky ny fampianarana Lotera hoe vonoa minenina sy ny fivavahana isan'andro dia da mahela atao anatsika fa zay hoe no mamijongona antsika isan'andro mitomany atsika isan'andro ahoana kosa ny fifaliana araky ny voalazako teo dia mahay mifaly isika ao ary rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy dia nambara n'ilay anjely hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra ny fahatongavany fa terako anareo ny mpamonjy ao an-tanànany aiza izy teo
ananany Jerusalema Davida terako anarony mpamono fifaliana ho an'ny olona rehetra izany satria tonga ny mpanafaka tonga ny mpamonjy ka miteraka fifaliana tsy ho an'ny kristiana ho an'izao tontolo zao satria natongavany dia ho an'izao tontolo zao zay kalazantsika fahatsiarovana zany mpanaro lehibe zany ny andro krismasy nanome dia miteraka fifaliana tokoa izany ka raha mamaly mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mahay mifaly ve isika kristiana mahay mifaly tokoa mahay mifaly saika mifaly ao amin'ny tompo voalohany dia vokatry ny fahatongavana ny faharoany zany dia vokatry ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy ny nanafany atsika tamin'ny fahotana rehetra nanadiovany atsika tamin'ny rano ka natonga antsika ho zanak'Andriamanitra zay fifaliana zay dia fifaliana amin'ny tompo raha naka ny teny tao amin'ny Lioka toko fa 5 teo isika dia nifaly sy ny raviny ary napaka ny mpanompony izy mba hitondra fitafiana vaovao kapa vaovao peratra vaovao ary namono omby izy teo omby nafa mba hifaliana ny antony fifaliana dia tiany verina indray ary io tena fifaliana ny fiverenantsika ao amin'Andriamanitra ary voalaza amin'iko ihany fa raha misy olona anankiray mibebaka dia aiza mifaly ny any an-davitra mifaly misy hony azo raisina ihany zany hoe rehefa misy olona anankiray mibebaka eto an-tany dia misy hira fiderana lehibe any an-davitra zany ny fifalian'ny lanitra zany tokony fifalian'ny olona mino zay ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona teo fimbonany olona mino ny olona ray mibebaka tonga zanak'Andriamanitra ary dia fifaliana lehibe tokoa izany ka mahay mpifaly isika kristiana ary ny fifaliantsika tsy araka izao tontolo izao nampabitibidy ihany dia niresaka any amin'izany hoe manahoana ny fifalian'ny tanora mahazo mandiva ny kristiana dia manahoana tsy maintsy mandiha balina ve izy vao hifaly makany amin'ny boîte de nuit fa vao mahay mifaly zay ve ny fifalianao amin'ny tompo dia ny fananganany zakevitra moa tamin'ny maly kanefa dia azo lazaina hoe ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra mampandroso zay tenin'Andriamanitra ary tokony fady ny asany devoly sy ny asany rehetra zay fanekena teo amin'ny batisa ny fanekena teo amin'ny nanaovana confirmation nazy dia manavaka ny tsara sy ny ratsy zay no fiainantsika maha-kristianantsika manavaka hoe aiza ny tsara aiza ny ratsy dia manoloana antsika manankarena ireo indray moa dia mampatahotra satria dia misy kristiana dia mahazo mandihy dia mahazo manao ny zavatra rehetra kanefa dia mitarika ho azy amin'ny fakavana amin'ny fahaverezany zany nytenenina hoe tandreva fa Jesosy niteny hoe tery sy entiny vavahady na lalana mankany amin'ny fiainana
avitsy ny mahita azy fa malalaka kosa ny lalana makaiza makany amin'ny fahaverezana ka maro no mandeha any. Zany hoe tsy misy fefintsony fa manao zay daniny sy planiny kibony zay araky ny sitraponina ka mitandrema isika ny amin'izay. Marina fa mahay mifaly ary ny tanora dia ampirisiny tenin'Andriamanitra ny amin'ny toriteny atoko faraky ambin'ny folo zay fantatry izao mifalia ry za toriteny mbola tanora ianao manko ianao andeha amin'izay lalana sy ny fijerinao kanefa amin'izany rehetra izany dia hokatsarovana fa notsarain'Andriamanitra ianao. Izany hoe ny kristianina tanora dia mahay manavaka tsara hoe tia tsy azo atao, tia no azo atao, tia ny mahasoa, tia ny mampandroso. Izay le fefy izay ao anatiny ao hoe araky ny soratra masina hoe ahoana ho tenin'Andriamanitra. Fa izao tontolo izao tsy misy fefy manahaka anazy izay tiany atao na inona tsy misy an'izay ao amin'ny pony sy ao an-tsaina. Tsy misy ny tenin'Andriamanitra hoe faniriny tongony sy faniriny sy fanazavana lalana fa tsy misy izay fa izay alehany any alehany ka anyka mivarilaka anyka any amin'ny famozapo maro ny tratran'izany mpandrika izany. Ary tamin'ny herinandro iny dia navoaka tao amin'ny vaovao internet hoe ny olona mamono teny eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao dia 804 000 par an. 804 000 par an zany hoe tous les 4 secondes sa tous les 4 minutes izy to misy olona ray mamono teny eto amin'izao tontolo izao. Ary ny firenena mandroso ny tena tratrany eo. Dikan'izay dia tsy misy fifaliana tokoa fa famoizam-pony mitary teto amin'izao tontolo izao. Fa isika kosa amin'ny maha-kristiana antsika dia hoana mahay mifaly ary le fifaliana ao amin'ny tompo dia misy ny fatahorana an'Andriamanitra ao anatsika mba tsy handeha amin'ny fifaliana izao tontolo izao izay mamitaka. Aoko hifaly manakarivo isika mahay mifaly. Zaho dia tia handray micro mihitsy teo amin'ny hirantsika hoe manao moa izy teo faly dia faly zany hoe ny hira fifaliana tia handray micro aho dia atao maika agny nareo tompoko faly dia faly aiza ve ka rehefa mira fifaliana ianao faly dia tsy fifaliana zany. Zay ny lazaiko hoe ny fifaliantsika amin'ny tompo dia tokony seto amin'izay koa tsika. Rehefa mibebaka isika dia mibebaka mitomany ary raha ohatra hira fibebahana kosa nataonao hitsinjaka dia hafapo ihany koa zay. Ny tiako lazaina amin'izany dia mahay mifaly isika. Ny fifaliantsika tsy hivelana, ny fifaliantsika tsy miankina amin'ny zavatra hivelana, fifaliana ao anaty. Ary zay ny tenin'i Jesosy hoe ny fifaliana ao anatinareo que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mifiraisana amin'ny Jesosy ao anaty. Tsy miankina amin'ny zavatra hivelana mpanahaka any ampigadrana ianao na enjeny ianao na inona dia tsy misy mahasarika anao ny fitiavan'i Kristy izay mamenao ny fifaliana izay miteny aminao hoe fiadanako no mekinao tsy taka ny fanomeny izao tontolo izao. Tsy taka ny fanomeny izao tontolo izao. Io no fifaliantsika ary ny fifaliantsika miaraka amin'ny fitiavana sy ny fiadanana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka ilazany Paoly indrindra hoe tsy misy mahasaraka ny fitiavan'i Kristy na inona amin'izao fiainana izao na mosary na fanenjehana na mpitanjana na sabatra
na inona na anjely na inona na iny dia tsy misy mahasaraka amin'ny fitiavany Kristy satria ao anatintsika io ary tsy misy mahaisotra izany amintsika na inona na inona mahay mipalitika na eo potiny fahafatesana azy ka izany boleiny fahafatesana azo kitombona ny fahafatesana izay fahoriana fahatapony amin'ny olombelona dia lazay ny bole tomboko izany tombony izany fa noho izany dia mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra mahay mifaly isika na ao anatin'ny fahoriana azy na dia fantatsika aza fa ory ao anaty isika no fahotana dia mahay mifaly kosa mahay mibebaka kosa aveo ny tokony avahantsika tsara rehefa mira hoe ira fifaliana dia mahay mifaly amin'izay tsika avoaka izany resadresaka zay maro hoe ahoana zany efa ao am-piangonana mandivy nazavaiko maro hoe ao anatin'ny culte tahaka izao culte liturgique dia tokony tsy misy izany fa zao isika amin'ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny fahafenao mivoninahitran'Andriamanitra ka na ny korana izay mihira koa manentana fiangonana ao anatin'ny fahalamina izay anaovany dia mitory izay fahatsarany voninahitran'Andriamanitra izay ka noho izany dia tsy misy fihetsika atao na legioma fangotra kosa hoe hanao spectacle dia mba misy ihany ny fihetsika azo atao eo koa dia mila mitandrina dia manahoana marina fa ny tenin'Andriamanitra na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia misy resaka ny hoe mifaly aho misy resaka hoe mandia aho ka izay le hoe tokony havana tsara hoe manahoana ka misy nyity muzika ino izy ty mitaly mampatahotra n'izy io fa io dia tena fiderana ny devolo mihitsy ny ao anatin'ny tononkira ao tsy fantatrao fa rehefa tena dirina izy io ay fiderana ho an'ny devolo mihitsy mankalaza ny devolo kanefa ny dia ao anatin'izany tokoa dia many amin'zy ny olona manatrika izany dia fa tsiny sada ny sainy sy ny fony ary tsinjaka fa tsika ny tantarany zanak'Israely na dia ao azy dia nisy fotoana anankiray rehefa tonga lasa Mosesy tany amin'ny men'Andriamanitra dia folo tany amin'ny tendrombohitra Sinay nanoto ny saka zanak'Israely nanoto nanao ny volamena dia nandia tao dia na tonga ny fahatezeran'Andriamanitra dia misy zany ny dia izay tsakasan'Andriamanitra zanak'Israely koa nefa dia ao anatin'izany dia mifaly koa izy rehefa misy fifaliana fa ao anatin'ny fiangonana ny tenimpolo dia tsy misy dia ao fa ivelany liga rehefa dia manahoana karazana chorégraphie ny dia tamin'izany andro zany fa tsy tia balina mpanao ny olona ty moa noterisana maro hoe tandremo le ny fiangonana aza mba miorganiser balina izany tsy misy olona ny fiangonana zany misy olona ny association any zany zay amin'izao tontolo zao satria io mampidi-bola be ny pastora dia asina toka kely eo dia asina balina kely tonga daholo vola paraparatsiny mba misy 2000 € mety amin'ny fiangonana tsy mila zany Jesosy tsy mila zany fa zao ao anatin'izany rehetra izany tsy izay ny fifaliantsika fa ny fifaliantsika dia ninahafahany Jesosy atsika novidiny Jesosy tamin'ny rano atsika ho tonga zanak'Andriamanitra kanefa ny ao anatintsika ao dia misento manakarivo noho ny Adama Eva ka io dia aintsika koa no mitomany aintsika koa ny malahelo ny fifaliantsika dia ny fiverenana amin'Andriamanitra na ny fiverenan'ny olona rehetra ny mpanota izay mibebaka ka tokony asehontsika izay eo amin'ny fiainantsika na mihira fiderana na amin'ny fibebana ataontsika sady mahay
mifaly isika, mahay midirin'Andriamanitra isika, mahay mankalaza an'Andriamanitra isika, na eo amin'ny fietsika na eo amin'ny fombatsika, mahay mibebaka isika, mahay mandoarika isika, mitomany isika noho ny ampotatsika, fa tsy hoe mitomany foana na hifaly foana koa. Eo koa dia tokony mila mitandrina. Ary izay natao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, izay lafiny anankiroa zay. Fa tsy maintsy izay ny maha-kristiana antsika, misy fifaliana, misy andro tomaniana, misy andro fifaliana. Ekanefa izao azoko ataoko hoe fitalianana mampisaintsaina amintsika, mampitodika antsika amin'ny tenan'Andriamanitra, ahoana tokoa moa ny tenin'Andriamanitra, manoloana ny fiainantsika, manoloana ny zavatra rehetra ataontsika, dia tia ilay tenin'Andriamanitra. Io ny mpanilo mitontsika sy fanazavana ny lalàntsika. Ekanefa ny fanahy masina izay efa toetra anatintsika, anazavatsika ary taridalana antsika amin'ny lalana fahamarinana rehetra. Milahatra leman'Andriamanitra raisy izany fanahy masina, resatra mitaro indrindra fahomanak'izay. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amin'ny narotra amin'ny loko mandrakizay. Amen.